araka izany dia ao anatiny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao na dia efa nahitana fahatarana ary izay firotsaky ny orana izay. Tsikaritra tato ato ny firotsaky ny orana ary ny tombony raha ny kopa izay nahitana faharitrana teo aloha teo. Amin'ireo mpakafasika dia mety amin'izy ireo ny fitombon'ny rano ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asa fivelomany raha toa kosa vitsy ireo mpandeha amin'ireo mpitatitr'olona amin'ny lakana. Fanadiadiny. Taorian'ny firotsahan'ny orana izay nanomboka tamin'ny herinandro iny miakatra ny renirano Kopa raha hiteny Tanjombato ho an'ny mponina Anosy Mahavelona Akazoto sy Ankeny manokana dia lakana no hiampitan'izy ireo miaina nefa ny mpandeha sy rehefa fiakaran'ny rano toy izao. Le olona satria mitombo le rano dia misy matahotra ny olona sasany dia mahay miaina le olona mandeha. Olona mipetraka amin'ny tanàna rehetrarehetra any ambany any amin'ny manodidididiny. Eto vao manomboka vao maizimaizina dia efa manatete mbola maizina ny amdimy ka hatramin'ny valo sasany any sy misy jiro mirehatra. Ho an'ny mpivarotra fasika dia mety ho azy ireo ny fiakaran'ny rano miakatra ny vidin'ny fasika ho ity ny Andriamatoa Michel rehefa miakatra ny rano. Rehefa miakatra ohatr'izao ny rano dia tena lafo ny fasika zavatra anaty rano no kana le 5 000 zany kitapitsy taloha izao 100 raha ny fanazavana betsaka ny manamboatra trano amin'izao fotoana izao ary fasika 10 kamiao izany eo amin'ny 5 metatra toratelo isan'andro no lafon'ireo mpivarotra fasika.